nidina teny amin'ny tsena Nanosbe nijery akaiky ary nanaramaso ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ny ministry ny varotra sy ny fanjifana Andriamatoa Shabani Nourdine nitolakandro teo nisy ny toromarika izay nomen'ireo mpivarotra teny an-toerana. Idina trany amin'ny 5,000 ariary ny gonim-bary 10 kilao eto Antananarivo afaka 2 volana. Amizao misy ny vary 1,2 taonina ao amin'ny serana Tsambony Tomasina ary efa misy ny fifanarahana ataon'ny Ministeran'ny Varotra sy ny Fanjifana miaraka amin'ireo mpanafatra vary ka antenaina idina hatrany amin'ny 7,000 ny iray gony raha toa ka 7,000 ariary izy amin'izao. Tonga nidina nijery fotony tetsy amin'ny tsena Nanosbe nanaramaso ny vidin'entana ilaina andavanandro fa indrindra fa ny vidin'ny vary izay foto-tsakafon'ny Malagasy ny ministra ny varotra sy ny fanjifana nitolakandro teo. Anisan'ny vaindohan-draharaha ny fitondram-panjakana ny resaka fidinan'ny PPN ary izay moa zany nahatonga anay mihinana eo anatin'ny PPN voalohany amin'izany ny resaka vary, ao ny menaka, ao ny siramamy, ao ny farine. Zay zavatra izay moa zany dia tsapa zany zao ny vary ohatra eo amin'ny hoe 60,000 ariary izy omaly fa efa miditsy 69 nefa nanome toko le anina teo fa midina hatrany amin'ny 67 à 66,000 ariary ny sac de 50 kg zany manomboka rapitso. Inona moa nahatonga an'izay? Mety tsy fantanareo fa efa misy ny négociation koa nataonay any fotony any Tamatavy amin'ilay importateur satria misy vary 11,000 tonnes tonga ao hoe mba hanomezana azy amin'ny vidiny mirary de mirary hitondrana azy makaty Antananarivo. Zay zany antony tsy maintsy nataon'ny fitondram-panjakana mifampiresaka mitady satria tsy afaka hiteny fotsiny ianao hoe ampidimy le izy raha tsy fantan'ilay olona le masokarena. De zavatra zay moa zany efa hita zay de manomboka rapito zany midina amin'ny 67,000 ariary zany ny vary raiky tapo 50 kg. Isany nambaran'ireo mpivarotra ihany koa fa isany ataon'ny olona sasany fitaovana politika ny vary ary maro ihany koa ireo manafina izany ka izany no matetika mampiakatra ny vidiny. Vary zany ohatrany ataon'ny olona ohatrany hoe fitaovana politika raha zany fandraisavana azy raha amiko manokana zany misy rétention stock, misy rétention stock ohatra hitanao zay zay manakana ohatra hoe misy ohatra zao misy tsy tonga kely zao zany ohatra hoe misy kely zany hoe fiatarana kely ohatra hoe tara kely ny sambo ohatra dia efa misy kely zany dia eo dia efa misy fanararotana kely ohatra zany voalohany indrindra dia eo zany le misy an'le problème tamin'ny herinandro ohatrany hoe crise ohatrany hoe misy kely tsy fampiana kely zany le izy le grâce tonga dia nisaotisaoty kely efa dia zao zany zao efa be da be zany le vary dia hitanao zao izy efa tonga dia midina be io. Entitra ny ministra raha nilaza fa tokony apetaka ireo mpivarotra tsirairay ny vidiny vary ary mbola izy hatrany ny fanaraha-maso an'izany aoriana izao fidinany fotony izao. Marina fa nahitana fidinana 30% ihany koa ny vidin'ny siramamy, menaka ary lafarinina. Raha 2,5 sy 1 ariary ny iray gony amin'ny siramamy dia efa 7,000 sy 1 ariary izy amin'izao. 2,7 ariary kosa ny bidon 20 litatra ny menaka raha efa nahatraritra 507,000 sy 1 ariary izany teo aloha.